fa mbola anatin'izay taranja baolina lavalava izay ihany dia tamin'ny ity androany ity ihany koa no nitaterahana ny famaranana teo amin'ny fiadianan'ny tompondakan'Analamanga kosa indray izy ity ho an'ny skajy Vehivevy ka ny ekipan'ny 3FB no voasotro tompondaka rehefa nandresy mazava ny Cheminots tamin'ny isa 20 no 20. Voasotro ho tompondakan'Analamanga 7 ny ekipan'ny 3FB zazavavy. Ekipan'ny ministère santé rehefa nandresy mazava ny ekipan'ny mavesatra ny Cheminots tamin'ny isa 20 eo amin'ny fiadiana ny tompondakan'Analamanga ataona 7 teo amin'ny fizara-potoana voalohany ihany no nifandanjany lalao nanatombo teo amin'ny lafiny teknika sy ny tanjaka ny 3FB tamin'ity lalao famaranana ity. Malalao naika marana le izy dia eo amin'le izy amin'izay hoe collectivité sarasarina foana. Manao ahoana ny tontolon'ny atao hoe fahitanao ny Rygby vehivavy eto Madagasikara zany zao amin'izao fotoana izao? Misy fivoarana be aloha izy amin'izao fotoana izao satria manonga tena mety anazy ilay ankizy sady tsy lalao ratsy zany. Marina mafy le lalao fa tsy mora manao match eo am'lesika azo lasaina hoe tsy ampy entraînement zay ny défense azo lasaina hoe mirelazy kely ihany no mbola azo resena izy fa zay aloha vita tsy anenena navavana vita efa niezaka.